Malagasy FM manolotra ho anao nandritra ity herinandro ity. Kialaratsy. Tantara nosoratany Fiompiana Raviniaina. Ireto avy no amelona ny tantara. Niaina Razafy, Mamitiana Jeremy, niaraka tamin'ny Yasina Fity, Niaina Fity ary Mevatsiaro. Nanatotosa sy nikirakira ny lafiny ara-teknika Fanampy. Andro voalohany. Mba mangingina koa ty zany lahatra. Rariny izany ry toka. Trano vitsy ihany eny aty. Tsy mitovy ny any amintsika mihitsy. Ary mba lasaiza vao maraina ary Kialaratsy. Tao mangina be ny tanàna. Mety mbola matory angamby izy. Iny koa ny tsy vitany hoe efa ratsy fa mbola kamo velona koa e. Marina mihitsy izany teninao izany. Tonga sika dia hiditra fa raha iny ny andrasany eo arivo eto ny andro. Odry, korotana be ohatry ireny trano Nataly ireny ny trano marina. Jereo anie reto lamba eraky ny fandriany reto e. Jereo reto fako. Fa lasaiza ary Kialaratsy iny. Mbola matoro ah. Mahita amiko iny androany. Vatra. Fa lasaiza ary iny e. Dao any ambony aloha sika hijery any dada e. Indraindray koa variana manao raharaha izy dia mety variana mikarakara ny dada dia tsy maheno antsika mihitsy. Odry, fa tao dada rery no ato marina. Fa nakaiza ary Vatra ary dada. Ary maninona ianao no tao... Ary tao mamay be ianao. Fa inona izany ny jorojoroanao eo fotsiny e. Tsy hitanao ve dada marary e. Eto aty ireo lamba ambony gony ireo. Ary aingana ary toka. Manoatra no reny Kialaratsy reny nareo. Dada, fa lasaiza Vatra. Lasaiza vao maraina izy. Dada ny ekimona ary lahatra e. Na te amaranao azy izy inona no valiny io. Tsika angamba fitenina mona. So ihany azy tsika nakaty vao maraina fa raha tsy zany angamba dia tsy haintsony izay ny sito etoko. Ary tena mangovitra be mihitsy anie izany lahatra e. Efa nirakofako azy daholo ilay lamba mafana be teo fa mbola mangovitra ihany izy. So dia mba tazo ary mahazo azy. Tena voan'ny tazo mihitsy dady. Ianao kanto na fanafody? Ie. Misy fanafody no entiko ao anaty poketra ao. Aiza moa no nasiako azy teo? Any ambany rihana kay. Lasa ilaiko vetivety izay. Aiza moa no nasiako an'ilay poketra teo? Hita ambony latabatra ito kay. Ny trano ato koa moa mikorota ambelona matsiravina. Ity ny fanafody hitako tao e. Mety ve? Ahoy jereko? Mety iny ka. Apetrao eo dia andany aloha mijery rano mafana ao an-dakozira misy fa tsy mety mantsy raha vao rano mafana iny fanafody io. Tsy misy rano mafana izany ary toka. Ny fatana aza tsy misy lavenina akory. Sady ao aza tsy misy kitay akory. Ao ianao amezako fanafody any dada ka. Ndany ianao mody dia jereo fita kely. Raha ihany ny fanafody menana azy hainao zay. Haiko re izany fa mandehana amin'izay Dia ahoana tokoa moa izany ilay lamba hosasana? Ndana aloha mody toko makany Kialaratsy rehefa tonga eo. Zay? Eny ary lasa vetivety azy aniko. Dia mba hidio ilay varavaranao ambany ao toka. Ok c'est moi. Tena reraka izany. Efa ho ato ny firy kosa moa izay nandehanako izay nefa hatramin'izao mbola tsy hitako foana ilay tambavo any dada. Fa manenina moa izany na dia anaty alabe aty ny lazaindrany eny toa fa misy any ravikazo iny e. Manenina eny an-tanàna tsy misy. Somba mpiara-miasa mipaka fo malaza be eto an-tanàna azy raha neny to dia
Mody mamorona zavatra tsy misy. Mody hoe tadiavo io ravikazo io fa io ihany no manasitrana ny tatanao. Amin'io le ravikazo ravina mbola tsy hitako hatramin'izay ny raha tamin'ny masoko akory. Aleo losa akainy. Sady noana koa nireraka be. Aty anaty alabe aty koa ve misy paiso maniry? Sady tena vokatra be mihitsy anie izy izany e. Aleo anatonana dia sady maka ihany aloha mihinana. Za raha teo tena noana be mihitsy. Ary toa misy trano itsy ambany itsy. Tsy dia tazan'ilay trano satria rakotry hoe tsy araky ninona be manodidina azy retsy. Efa mba mpandalo aty ihany aho. Izay aho vao nahita an'io trano io a. Ao jerena tsara. Trano haolo. Trano tsy misy mipetraka intsony. Kanefa tsy misy mipetraka ve dia ahoana re tsy hanana maniry retsy. Sady vao avy nitondrahana mihitsy izany. Ka tsy misy idirako izany na misy mipetraka ao na tsy misy mipetraka. Aleo alaiko mipaisiko dia andeha hody aho rehefa tsy hita ilay fanafody fa lany andro taty fotsiny. Asiana daholo ny paosy dia hody fa tsy. Tonga dia fenoko hatramin'ity satroko ity mihitsy amin'izay mba misy hohaniko eny an-dalana eny tsara. Izay kosa fa natory dada nahazo an'ilay fanafody. Ao ampirimiko ty trano ty. Ala ratsy koa tsy hay hoe nakaiza vao maraina. Izy koa rehefa tonga avy any dia ataoko mandeha manasa ny lambanay fa tena be loatra izy ao. Tsy vitako intsony. Fa tsy vahatra ve ny mihazakazaka mivoaka ny ala iny. Izy mihitsy iny. Ary inona koa izany hohaniny izany. Toa sady mihazakazaka mikesokesoka mihinana zavatra lanjaina amin'iny satroka iny. Avy aiza ary kala ratsy iny. Dia inona koa no nataony tany anaty alatany. Tsy hiditra ato angandry fa mahita amiko indry androany. Tonga vao maraina aty hatrany lahatra. Fa misy inona angasa hitady hanasa lamba indray. Ary toa madio be izany trano izany. Tsy ireo fa voalamina tsara ny fandriana. Ilay lamba ny savovona be teo koa voavalona avokoa. Tsy iretsy lovia iretsy madio mangirana ery. Fa inona izany na tonga ny lahatra mba nampirina ny tranonay. Sa hoe tonga hifona sy alatsiny amiko ve izy? Enganeka mba ho izay tokoa. Iny mety neny izy. Inona indray re no lasainy ahy eto e? Lahatra marina. Fa inona izany atao andriaty vao maraina? Salama tsara nareo telo mianaka. Taizindry. Fa manino ny dada ny najanondry rehetra tato an-trano. Adindringa fa mararany io olona io e. Mila olona miambina azy foana izy. Olona efa mba lehibe ohatr'izao ihany vendry dia tsy mahalala izay tokony atao. Ty tena vatana fotsiny no ngeza fa ny saina angidina. Fa aloha fa tsy lozandry mitazana sy milalao tanana fotsiny eo e. Taizindry. Mbola nitato fanafody ho an'ny dada tao anaty alaka iza. Fanafody inona izany? Dia aiza izay fanafody nilazaindry teo? Fanafody masitrana anazy akia. Fanafody nasaintra ny entony tedaviko. Fa tsy nahita iza. Efa mivezivezy eraky ny ala ray manontolo fa tena tsy nahita mihitsy. Zaza besonina ary kiala ratsy a. Ndry izay tsy niditra an-tsekoly indray ve miseho manakendry mamita ka? Taiza ho andry? Valio dia ny mbola tsy tezitra. Tsy mandainga izany akia. Tena marina izany. Tena nitady an'ilay fanafody ny tenenindra ny entony ho voako ny trano teo. Ary marina ny tenindry hoe ny zaza izay tsy nahita solaitra ity indray ve no hametsy andry olona manana mari-pahaizana ambony io. Mba satroko any akiny ahita ny dato sitrana indray e. Dia mba hiteny tony taloha. Eny fa na dia latsa sy Yeso teny aza no avoaka ny vava-mba ho ahy. Dia satroko sy mba tiako koa ny ahita azy hiverina hiteny. Sanambelazy rery tato
Tsy sanatry hoe ampizaly azy fa tsy naratsafidy a. Fantatry indry tsara ngaiky fankalany olona eto e. Efa mba ningafiny manodidina mba hiambina kely ny data fa tsy nisy nanaiky ry zareo. Data nefa tena marary mafy. Voatery tsy maintsy nandeha nitady ilay fanafody noho izany. Manginindry e. Efa hita izao fa mamaly faty any dada dia mody mamorona lainga eo. Ary impiry moa ny teny tamindry fa izay no mitsabo any dada fa tsy ndry izay olona tsy nianatra io. Inona mba haindry mitsabo? Ny tena ndry aza tsy voatsabo ndry. Ara-tsaharo ny ranomasindry fa maro koriko ny mahita olona mitomany lehibe ohatran'io. Lasa ny lambanay sasana. Efa najaniko ao amin'ny toky ao nasandriandroany. Bitsy kely ny lamba sasana any dia ataovy parivo ny andro iray manao azy. Ary lasa fa aza laozana miana any eo e. Dia tapeny koa tarehandry ratsy be io fa ampitahotra ny vadiko any indray. Tsy haiko hoe fa maninona ny olona ratsy tare be ohatrandry izao no atao zandriko. Sady tsy vita ny ratsy tare fa mbola vendrana koa amin'io. Tena ny angarany vitana mihitsy. Zao ve ty vao tonga ty midorororo ohatry ny sokatra mihitsy. Reo le lambo sasana dia ataovy madio tsara. Dia ty fotsifotsy ty sasao be mihitsy. Ataovy madio zany e. Tonga dia io sasaina voalohany. Rehefa vita dia atapio amin'ny masoandro fa io maso nanaovako mandeha rapitso. Masika velona toa amin'ny vadiny koa ty toko ty ka. Izao zany manjoandry rehefa kamboty. Ataon'ny olona mpiasa. Ataon'ny mpanasa malotony. Ny tambo-karama dia ny vary kely iray vilia. Ratsy noho hita taloha tsy mba nanao an'izao mihitsy ahy. Kanefa noho izy dia tsy maintsy nataoko izao. Alahelo any neny ahy izany. Eny fanady ny fankalana sy fanelikiliana izany nataony ahy. Alahelo ilay ankohonana keliko fahiny ahy. Maka kitay sy manao kenkenina ao an-trano no asako fa tsy boton'olona toy izao manko. Miangatra loatra ianao ry fiainana. Tsy haiko hoe fa maninona no nataony nisy. Nataony nisy mba olatsaina sy hoaratsiany hafa ary koa mba izaka izay ampitondray amin'ny matanjaka. Lasa loatra koa ny saiko. Ramizay toko ty menomenona be. Marina raha misy reko akory izay lazaina. Aleo mody variana fotsiny mba tsy asorena azy e. Ny tompoko, miaino anao aho. Fa afaka mba mahita kely amin'ny fitahiana kely ve azafady. Tena dia ahita azy aho mantsy. Sady efa ela be koa mantsy izay mianaka ny tsy niona. Maninona? Jerena tao ino nisy? Ampitahorinao amin'ity tarehy ratsy be ty ve? Ratsy tarehy hono. Fangao aho dia tena ratsy be mihitsy ny tarehako ao e. Toa nazahoako anarana kiala ratsy mihitsy aza moa. 10 taona lasa tokoa mantsy izao nisehon'izao zavatra iainako ankehitriny izao a. 10 taona lasa niainana tao anaty fankahalana. Fanelikiliana ary fanambaniana. Atao hatrany jery nanoloana ny fitaratra atao rindreny zavatra rehetra niseho reny. Natsiaro tena ho ratsy aho. Natsiaro tena ho ambany sy tsy misy dikany. Niezaka nitrotra ihany aho saingy namoizako ny reniko ny filazako ny marina. Mankarary ihany efa indraindray mahita ireo mpanao ratsy miadana. Miadana noho ny ratsy vitany. Tsy haiko hoe mbola iofa ve ny endriko. Sa ho ratsy tarehy be toy izao foana mandrakizay. Marary kanefa ezoko mba tokony hitaraina anazy ity mandatso. Dia aiza izany no hitaraina? Ana amin'ny hafa ve? Tsy ho voalatsa sy ho atao fomezana fotsiny ve nefa? Ny olona rehetra teto koa aneto tsy mbola nisy nahita ny tena tarehako e. Lova-tsofina fotsiny dia izay no naraikitra ny anarako hoe kiala ratsy. Ity toko milaza ho ratsy tarehy ity aza tsy mbola nahita akory izay tako natao ambadika ity lamba amakomako ny tarehako ity. Kanefa dia manevateva ho kiala ratsy ery. Fa na izany aza marina ny teniny. Kiala ratsy tokoa satria ratsy tarehy. Lasa amin'izay koa ny lamba sasana fa tsy lozana mivandravandra fotsiny eo e. Lasa ao mandeha fa inona ny janonana eo e. Fitahiana zanakay tsy avilanay manatonatona an'ity io mihitsy. Ary lasa mandeha e. Endre tompoko.
Aleo fa andeha. Efa hatrety ampanasana lamba hafa ianao dia mbola misy fanelin-kiliana ihany. Nefa marina, inona natao Andria aty? Vatra, faly be mahita Andria aty. Manasa lamba kia. Andao azy ambony aritsika sy indrina manasa lamba dia ano miresaka tsara. Ndao azy sady aty kokia makamo be any aho manasa ny lambako sady ny miaraka amin'ireo mpanasa lamba reto koa masosotra be na ny lamba tokony ho vita aza lasa tsy vita indray no fisany sy ny eso teniny tsy mijanona. Ndao any ambony any azy izay dia tonga dia ahoana ankizy mefa inona vaovao an'Andriany vohatra any? Angamoky dia misy vaovao be manao ahoana mba fiala sasatra kely fotsiny aho dia namaky ny taty an-tanàna sady zange malahelo Andria izany ie fa misy zavatra noentiko Andria marina ao aleo rehefa vita lamba antsika dia makany an-tranontsika sa ahoana? Dia ahoana nefa raha be tenenareo any Vatra namako angendry tsy namanamana fotsiny fa tena namana mihitsy tsy maninona zany ankizy arono ahy enky angandry mbola miasa ondriry lahatra ihany hoe manasa lambany fa tsy efa ampy ve izay sioka nampitondra ny Andria izay tsy aleo miala tao amin'izay dia ho aiza nefa dia atao aiza koa dada izy tiany aky ka tsy vita amin'ny vava fotsiny mila tolona tena marina eny haiko izany fa mafy loatra ny zoka neny oetindria tsy aleo ve ki miasa any aman'olona dia tsy mikarama vary masaka tsony fa mba hoe tena vola dia amin'izay koa ndry mba manana tahiro Andria manokana ajanono aminazy eo ki dadanareo sady olona tsy tia Andria koa nge tamin'ny fahatanjahany mavesatra loatra kosa kizy nytendry izany dadako foana iny dadanao foana izy kanefa tsy mba nitianao akory inona ny afianao aminazy eo tsy aleo ve ki manarina ny fiain'Andria ny azy efa vita tsy afaka notetena ki ary meva sady nahitady asa za izakino andray ahy eo be dia be angeki ny olona mitady mpanampy sady Andria ny mahay raharaha be ka ny olona rehetra tsy mitovy fijery amin'iriro meva tsy hitan'izany hoe mahay raharaha zany raha tsy tareha izay no hitany zao azy aleo fa hitadiavako azy Andria amin'izay ndry tsy botony kiala lahatra eo tsony any misaotra ke meva saingy tsy afaka ny anaiky an'izany mbola mila any raiko ary aleoko izany resaka izany hoany zavatra mba mahafinaritra indray resany ndao ny lamba no sasany izay lahatra fa kely reto lamba reto kanefa tena maro be reto ve ki ho vitako mpahatandro fotsiny ao tonga dia alaiko ny rano izany fa niteny Andria tsy aleo miasa dia vola ny karama fa tsy vary masaka indri koa izany mahita lasaina asiana rano koa velony kovetandria eny kia tonga dia asio misaotra ki vahatra kely zay ary aiza amin'izay ilay akanjo fotsiny raha misetoko teo nafatrafatra tsara ery mantsy izy teo tamin'iny hoe iny no sasaina voalohany aiza izy teo aky hito ve ki izany iny mihitsy kia mba tsy pasikely aty akia iny ary misaotra ao sasaina malaky dia atapiko ery amin'ny vato ery mba ho maina aingana izay dia vita ao tonga dia atapiko ery ty izay tsena voaray izay vitako nefa tena reraka sady asany angandry tsy ny sakafo maraina tsy nanatitra sakafo taoko iry zareo androany mamenomenona sy tabataba ny sakafo marainako tao dia amin'ny fomba ahoana eky ny avitandry areo lamba be dia be ireo betsaka aneky ireo ry vahatra sao dia tokony hividanana mofo aloha ndry misy vola ihany ange aty aza misahirana kindry meva ao fa tsy misy hoe misahirana inona fotsiny mampinamana andraso ireo ramby ireo fa andeha hijery sakafo Andria vetivety ihany any zay misaotra ary kia eny kia
Malagasy FM manan'olotra ho anao teo. Kialaratsy. Tantara no soratany Fiompiana Raviny Aina. ireto avy no amelona ny tantara. Ny Aina Razafy, Mamitiana Jeremia, Niaraka tamin'ny Yasina Fity, ny Aina Fity ary Mevatsiaro. Nanatotosa sy nikirakira ny lafiny ara-teknika Fanamby. Mbola hitohy